Fifidianana fiodinana faharoa kandidatera aloha hatreto no tena misongadina efa miomana amin'izany ny fohibe ny fampelezan-kevitra izy ireo. Hiato ny famoahana ny passeport biometrika, niemitra ny faran'ity volana ity ny famoahana ilay passeport vaovao misy puce électronique. Halloween tsy ao anatin'ny kolontsaina malagasy na izany azy tsy manakana ny fankalazana azy ny teto amintsika. Tsy no hamarina isa tokantrano fa nisy kosa ny hetsika samihafa nanamariana ity fety amerikanina ity. Isan'ny be mpanjifa ny filma vahiny ahitana ireny vampira, exorciste ary ireny resaka fanahy ireny. Filma mampatahotra, tsy vitsy ireo ray aman-dreny mandrarany zanany tsy hijery izany. Ary farany, resin'ny 15 Maquis de Madagascar ny mpilalao Sri Lankais Papetrano amin'ny lalao fifanitsanana amin'ny fiadiana amin'ny tompon-daka maneran-tany amin'ny rugby izay atao any Angleterre amin'ny taona 2024. Manasanao ary tompo kilasy sy tompo vavy aharitra hatramin'ny farany. Trano ampilaminatsaina ve ianao? Nataonao mihitsy sy tolotry ny analogity. Trano misy jiro sy rano mafana, zaridaina ary tonga ny fiara amin'ny vidiny tena mirary. Misy efitra telo na efatra arak'izay ilainao any an-dranomanilatra Tsirabe. Taraviteny izao sahady angeny hankantony rehefa ho fenonao fanaka raisao tanana no avinao. Tatsoa ny laharana 032 01 910 56 na midira ao amin'ny tranokala analogue.amg. Andao hiara-norina ny tanànantsika. Le vrai plaisir de beurre. Femmes, nous voulons être nous-mêmes, libres et respectées. Femmes, tour à tour fortes ou fragiles, nous aimons. Femmes, nous profitons de chaque instant de la vie. Softex, pour nous, est tellement nous. Tiwela. Faly miarabanao izay manaraka ny Cool FM sy ny Cool TV, manasanao naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny voka-pifidianana avy hatrany, vokatra avy amin'ny birao fandatsaham-bato miisa 12 sy 7 sy 700 sy 7 amin'izao fotoana izao no vao mariny vomerama le tena misahana ny fifidianana. Hita tamin'izany ny tapa-afitrina izay maharitra hatramin'ny 9 faingo 3 isanjato ka mitsinjara tahaka izao ny isambato. Mitarika hatrany aloha hatreto Jean-Louis Robinson amin'ny isambato 7 faingo 2 isanjato. Rajonary Mampianina 4 faingo 7 isanjato. Eo amin'ny laharana fahatelo kosa ahitana ny kandida Azo Andrinanarivelo 7 faingo 7 isanjato. Manaraka azy amin'izany ny kandida Camille Vital 9 faingo 15 isanjato ary Roland Ratsiraka 9 faingo 17 isanjato. Arak'izany kandida telo no arahan'ny vahoaka maso akaiky ankehitriny amin'ny fivoaran'ny voka-pifidianana. Efa mihetsiketsika ny aninivin'ny foiben'ny fampelezan-kevitra izy ireo amin'ny fiatrehan'ny fifidianana solombavambahoaka. Ny QG-n'ny Dr Robinson sy ny an'ny Rajonary Mampianina ary ny Azo Andrinanarivelo no nantaninay fanadidina nentin'ny Tovy Rakondravony. Iza no hiakatra fiodinana faharoa hatramin'ny androany ny 5 isanjato ny birao fandatsaham-bato no efa voarainy ny senita ny vokatra. Somary misatra kosa ny afamitahana ny voka-pifidianana. Iray amin'ireo kandida efa tena mahatoko mafy ny hiakatra fiodinana faharoa ny kandida ny Marc Ravalomanana ny Dr Jean-Louis Robinson izay mbola mitarika aloha hatreto. Efa miomana niatrika ny fiodinana faharoa ny ekipany. Fandrindrana sy fandaminana ny endriky ny fampelezan-kevitra no efa ataon'izy ireo ankehitriny ankoatra ny fampiresahana sy ny fandraisana n'ireo kandida solombavambahoaka iainga eo. Mitambatra tokoa amin'ny 20 Desambra ny fifidianana filohan'ny Repoblika sy ny
députation. Io moa nefany a dia misy 10 andro ny elanelany satria ny présidentielle zany a 30 andro ny propagande, ny députation a 20 andro, nefa mifameno ihany ireo zavatra eo. Ny famenoan'le izy dia satria ny solombavam-bahoaka izay natao mpanao lalàna dia raha ny vinavinatra eto dia hoe ny parlementaire no anendry ny premier ministre ka ady lehibe koa ny ady eo anatin'io resaka solombavam-bahoaka eo, ary le izy a sady azo sarana tsy azo sarana, tsy maintsy sarana satria afandray a eo amin'ny lafin'ny solombavam-bahoaka le atao hoe élection de proximité. Io a le fifidianana akaiky ary solotenan'le vahoaka any toerana mihitsy, ny olona any toerana mihitsy isy olona mifidy an'le solotena. Fa ity a ho an'ny président de la république dia Madagasikara ray manontolo no hifidy azy amin'ny fidinana faharoa io. Dikan'izany ny paikady a dia misy karazany roa nefa mifameno ihany. Anatona ny foben'ny fampelezan-kevitry ny kandida Era John Armampianina izahay, saingy nilaza izy ireo fa tsy misy afaka miresaka afa-tsy ny taleny fampelezan-kevitra Joe Barson, ity farany izay tsy tratra tao amin'ny birao ampiasany Tetsy Antanimena. Ity kandidan'ny filohan'ny teteza mita ity izay antenain'ny mpanohana azy mafy hiakatra amin'ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa. Fa tetsy ankilan'izay isan'ny hery iray tsy azo hidovirana eto amin'ny firenena ihany koa ny malagasy miara-miainga taoriana ireny vokam-pifidianana ireny. Efa miomana ny hiatrika ny fihodinana faharoa ihany koa ny ekipa tariny Ajo Andriananarivelo ankehitriny ary miasa tsy ankijanona miomana ho amin'izay ny mpiara-miasa amin'ny rehetra amin'izao fotoana izao. Manomana ihany koa no mety zavatra atao amin'ny dingana faharoa ary mbola manantena hoe hiakatra io isanjato io ka afaka hiatrika ny dingana faharoa somatsara ny candidat Ajo Andriananarivelo izay miaraka malagasy miara-miainga. Ankoatran'ny fanangonana amin'ny vato sy ny fiandrasana amin'ny vadiny ofisialy dia manomana ihany koa isaky ny district izay mitambatra miaraka amin'ny dingana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka an'izany ny malagasy miara-miainga zao satria mana candidat isaky ny retoeran'ireo ary vonona hisedra ihany koa ny fitsapam-bahoaka amin'io faharoapolon'ny volana Desambra 2024 ny malagasy miara-miainga ary efa mametrapetraka amin'ny paikady sy ny fanomanana rehetrarehetra mahakasika an'izany sady amin'izao fotoana izao. Izany moa tsy hoe izao vao atao fa efa tany alohan'ny dingana voalohan'ny fifidianana filoham-pirenena dia efa niomana tamin'izany ny malagasy miara-miainga. Ny vovonana malagasy miara-miainga izay manana kandida solombavam-bahoaka manerina ny distrika rehetra eto amin'ny Nosy. Etsankilan'izay mandray ny PV rehetra ary manao ny fampitahana isan'andro ny vokam-pifidianana, mandray sy manamarina ny proof rehetra amin'izay fitarainana na fanamarena avy amin'ny délégué vote ny MMM manerina Nosy ihany koa ny QG etsy Soarano. Mitovy tsy misy valaka ny tatra izay ataon'ireo mpanara-masy ny fifidianana malagasy vahiny raha ny tatra vonjimaika no resahana. Samy nanontany ny rehetra ny hery eo am-pelatanan'izy ireo manoloana ny zava-mitranga. Fanadihadiana nataon'ny Tovy Rakondravony. Tsy misy afa-tsy ny tatitra atao amin'ireo vahoaka no hery eo am-pelatanana ny mpanara-maso ny fifidianana malagasy miamin'ny fitakiana fanatsarana. Manoloana ireo tatitra izay efa nataon'ireo mpanara-maso ny fifidianana vahiny dia tsy analana tsy anampiana ny tatitra navoakan'ireo mpanara-maso ny fifidianana malagasy androany. Anisan'ny voalazan'izy ireo ao anatin'izany tatitra izany ny fahabangany ny lalàna amin'ny feno tobola ampiasain'ireo kandida. Teo ihany koa ny fandikana ny lalàna amin'ny fametahana peta-drindrina tsy amin'ny toerana voahomana izay tsy nisy ny sazy mifandraiky amin'izany. Manaranoatra ihany koa zay na eto ary manaranoatra no mbola anaingaina ny tsirairay avy mba hanana izay finiavana zay hoe ilaina tompoko ny fisiny lalàna mikasika ny financement de fonds de propagande dia aoko isika zay voakasika zay mba hanana n'ilay volonté hanao azy. Ilaina tompoko ny fanaovana fanamafisana n'ilay totsika hoe fanatsarana ny liste électorale amin'ny fotoana malalaka dia zay voakasika zay dia maka ny andraikitra tandrify azy amin'ny fanatsarana an'izay. Tao anatin'ny fangatana nandritra ny tatitra natao no nanambarany ity vovonana ity fa tokony ho atao aingana ny fametrahana ny lalàna amin'ny feno fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana fiodinana faharoa.
naberesaka ihany koa tatoatiny mikasika ny fanokafana ny lisy mpividianana manoloana ireo mpifidy maro tsy voasoratra anarana manoloana izay nanamafy ny vovonana etambarany ireo mpanaramaso ny fividianana malagasy fa tsy ampitsony ny fotoana ary mety hitarika ny isiny ny alatra ny fanokafana indray izany lisy mpividianana izany ampiasaina premier tour dia tokony iny no atao ny deuxième tour ny mety ho risika raha ohatra ka sanatria sokafana la izy le fotoana ao anatin'ny fotoana fohy tsika no anokatra liste zay aloha zany tsy hoe technicianina amin'le fanaovana ny liste fa fomba fijerin'ny observateur zay hoe mila na moyen zany na fotoana satria ananatsika entre un premier tour deuxième tour ve araka ny fahitatsika possible anaovana an'izay ary tsy amin'ny grande ville ihany satria eran'ny Madagasikara mila mitovy ny fomba fiasa sy ny zavatra atao araka izany mifamaofao na dia misy teboka maro iraisana azy mitatitra avy amin'ireo mpanaramaso ny fividianana samihafa na io vahiny na io malagasy atsahivina ohatra ny tatitra izay nataony ny vondrona Europeanina sy ny OIF ary ny COI izay tsy manaiky velively ny anokafana indray ny lisy mpividianana ankilany nanaraka izany ihany koa ireo mpanaramaso ny fividianana malagasy voarisaka ihany koa tao anatin'ny tatitra izay nataony ny SADC sy ny vondrona afrikanina fa tokony isy ny fijerena ny fanokafana ity lisitra ity satria dia maro loatra ireo malagasy tsy afaka naneo safidina nandritra ny fividianana tamin'ny 17 ny volana oktobra lasa teo andro natokany fiangonana katolika anajana ny olona efa nodimandry ary ireo nivelona ny finoana ny andro ny voalohan'ny volana novambra ka entina amelombelomana indray ny soataovana ny ainany tamin'ny fahavelomany tsy fanomezam-boninahitra ihany fa fakatahaka ho any aty aoriana fanadadinana nataony Nandrana Rajanson. Afangaron'ny ankamaroan'ny olona ny 2 novambra sy ny 2 novambra amin'ny ankapobeny mianona fotsiny amin'ny hoe andro tsy fiasana na tsy fianarana ny olona akoatra ireo manana fahazarana mamonjy fasana manatitra voninkazo. Raha kapoka fahatsiarovana ny maty ny fiandohan'ny volana novambra ho an'ny maro. Ny Toussaint zany amiko dia fetin'ny olo-masina na fanaterana voninkazo eo fanaterana voninkazo fetin'ny maty zany. Fahatsiarovana an'ireo atao hoe olo-masina ny 1er novambra fa amin'ny malagasy zany eo amin'izay fahatsiarovana hoe ny olo-masina zay dia ny tonga dia fahatsiarovana ny maty ny tonga ho an-tsaina voaloha dia ny zavatra ataon'ny malagasy moa zany ho an'izay tody amin'izay dia manokana andro amin'ity andro an'io ty manatitra fatoram-boninkazo eny amin'ny fasana. Ny 2 novambra no saika nankalazaina ho toy ny fetin'ny maty. Ny 2 novambra kosa andro natokan'ny Eglizy Katolika anajana ireo mpitondra fiangonana na ireo olon'ny fiangonana na nantantara efa nodimandry. Io ilay hoe Toussaint. Izany hoe fanajana ny olo-masina rehetra. Ireo olo-masina ireo izay hitanarana mifanandrify amin'ny daty tsirairay amin'ny tety-andro fiangonana Katolika fa indrindra ihany koa ireo nanome ohatra velona amin'ny fiainana ny evanjely tetỳ an-tany. Misy ny olo-masina izay maty martiry tahaka ny Masinda Jacques Berthieu, misy ny olo-masina izay nivelona ny tanteraka n'izay hoe fiainana ny fitiavana ahaka ny nataon'i Jesosy Kristy hoe tsy misy manam-pitiavana lehibe mihoatra ny mahafoy ny ainy ho an'izay ity dia izay hoe finoana tsy raha nasa maty nivelona ny finoany ahaka ny torony vaovao mahafaly fiainana n'ireo soatoavina lalam-pahendrena fitiavana amana ohatra ka hoe tsy misy manam-pitiavana lehibe mihoatra ny mahafoy ny ainy ho an'izay ity dia ho hitantsika amin'izany ny fiainan'ny Victoire Rasomanarivo, ny fiainan'ny mopera Jean Bézim, ry frère Raphaël Louis Rafringa, reo olo-masina reo modely-piainana ho antsika ohatra ho tahafina sahala amin'ny hoe reo ny staran'ny fiangonana. Reo zany ny tena asehon'ny fiangonana hoe kitana voangy masina ny fiangonana mendrika laitahaka oam-piainana ho tahafina. Zay moa misy fitenenana hoe les saints sont admirables mais pas imitables. Fa ny tena marina dia tena hoe tokony alaitsika tahaka ny olo-masina. Ho an'ny finoana katolika izay manome lanja manokana ny andro androany tsy mijanona ho raharaham-piangonana no antony fankalazana fa fahatsiarovana ihany koa ireo toetra mila alain-tahaka avy amin'ireo olona niavaka teo amin'ny lafin'ny finoana.
Ny aliny 1 oktobra no fankalazana ny Halloween, efa tafiditra tanteraka anatin'ny fomba malagasy izany tato anatin'ny taona vitsivitsy. Tsy veranjara tamin'izany ny fankalazana izany ireo teratany vahiny monina eto Madagasikara. Fety efa mahazatra ny any ivelany ny alina amelohan'ny voalohan'ny volana Novambra fankalazana ny fetin'ny olo-masina. Fanadadiny. Halloween, teny fahenombenombieny, mahazatra ny sofiny maro, vitsy ny mahalala ny tena dikany sy ny antom-pisiny. Zavatra mampatahotra avy hatrany no ao an-tsain'ny olona raha maheno azy. Fetin'ny olo-masina sy fetin'ny maty no mahazatra ny malagasy. Vitsy ny malagasy no tena mahalala ny Halloween. Tany amin'ny ilina Britanika, mahasana ny Grande-Bretagne sy Irlandy, avaratra andrefany Eropa no niaviany. Tsy ny firenena rehetra ny ivelany ihany koa no mankalaza ny Halloween. Ny any Meksika ohatra dia antsoina hoe Jour de Mort, ka ny 1 Novambra no ankalazana azy. Ny any Chine, Fête des Fantômes, le Obon ho an'ny Japon, ka ny 17 hatramin'ny 18 Aogositra no ankalazana azy. Eto amintsika dia ny anarana nomeny Amerikanina azy hoe Halloween ihany no iantsona an'ity fety ity. Na dia tsy misy ifandraisana amin'ny kolotsaina malagasy aza izany, ary zava-baovao niditra taty aoriana. Na izany aza, maro no efa mankalaza azy ankehitriny. Malina ny malagasy ny film horreur, saika mitady anireny karazana horonan-tsary mampatahotra ireny ny 700 amin'ireo mpividy film eny amoron-dalana eny. Manahoana kosa ny fiantraikan'izy ireny amin'ny mpijery azy ho an'ny iray aman-dreny maro amin'ny ankabehany, saika mandrara ny fijerena azy ireny ao an-tokantrano izy ireo. Fanadadiny. Ao anatin'ny fankalazana ny Halloween ireo firenena ivelany efa tafiditra amin'ny ao anatin'ny kolotsain'ny malagasy izany ankehitriny. Mandeha hatrany ny tsenan'ny film horreur ary tsy amin'izao vanim-potoana izao ihany fa mandavan-taona. Iemina amin'ireo mpanjifa folo no mitady izany, ka ireo film toy ny exorciste sy vampira no tena manodidina azy ireny. Dia horreur dia exorciste, dia tsy bera be ireny mampatahotra be vampira, ireny tena tian'olona. Mandeha, tena mandeha be misy film horreur noho ny hoe film tsotra. Nalafa firy ianao isanandro? Teo amin'ny 5 teo, enina. Karany mba mampanaintena le mijery azy zany. Satria le fiainana efa mafy dia tsy maintsy le mampanaintena mihitsy ohatranazy izay koa mijery efa nasoa ao dia nocturne, zany vampira koa tiako. Le amin'ny alina le izy vao tena mahafinaritra. Ny fahatsapan'ny tahotra sy ny orooro no tena ankafizin'ny mpanjifa azy ireny, ohatra ny mpivarotra raha toa ka tsy dia tia loatra ny film misy raha mandrika ny mpanjifa azy ireo. Eo amin'ny lafin'ny fanabeazana indray, tsy mankatoa ny fijeren'ireo karazana horonan-tsary ireo ny ankamaroan'ny iray aman-dreny. Miantraika amin'ny saina arahina ampiovan'ny toetrany ankizy ny fankafizana ny film horreur izay. Fa raha film horreur zany ohatra ny film horreur sy ny film X zany raha ihany samy mamofady. Njary tsy njary sy manino ny zavatra ny anarantany an-tsekoly mieritreritra izy ay lavanify be le vampira ohatrohatra ohatrany. Na tambola kely na tamin'ny zava-be vokanazy ary any tsy navelany dokotera nijery zavatra tataitra mihitsy zany fa tsy mety. Ampitahotra. Za tena tia film horreur fa tsy ampijereko azy zanako. Misy antony manokana? Ny antony izy matahotra. Ho an'ireo mpanabe indray, mizara ny hevitr'izy ireo satria ilaina ny fahitana ny lafiratsy ny zava-misy eo amin'ny fiainana amin'ny alalan'ny anganina totara vonony. Raha tsy mety amin'ny fisainan'ny ankizy sy ny fijerena azy ireny. Afaka misitona lesinao hoe ohatrany zavatra misy any afobe dia manampy betsaka anazy zany tsy hanao zavatra ratsy, manampy betsaka anazy iova tsikelikely. Tsy misy film horreur hoe mikalkalma zany feo fa mampitahotra atao izay anairana anao zany. Zary matahotra izy andeha rery fa ohatran'ny hoe mahita ohatran'le horreur le iny zany ny any an-tsaina dia le izay hoe mipetraka ao an-tsaina zavatra mampatahotra dia lasa natao ampitahotra zany ny film jerena fa tsy ampiala voly. Amidy arivo ariary ny film iray, 2 arivo ariary raha lafo indrindra eny amin'ny rehetra eny. Mora ho an'ny rehetra araka izany ny mahazo azy ireny, tsy dia tafiditra loatra ao anatin'ny kajy ny fiantraikan'ny fijerena ny film horreur sy mampatahotra amin'ny sain'ny olona mijery azy. Ho an'ireo mpivarotra izay milaza fa mahalafatra amin'ny film mampatahotra 9 na 9 isanandro. Anjanahary sy ny fanasam-bahiny ary ny fanateram-boninkazo ireo moa zany no avy hatrany ao an-tsaina rehefa tonga voalohany ny volana Novambra sahala amin'izao. Misy ireo olona mivelona amin'ny fanadiovam-pasana eny amin'ny toeran'iny rehefa tonga ny andro sahala amin'ny androany. Saika ireo olona monina eny amin'ny manodidin'iny toeran'iny avokoa no mikarama manao ity asa ity. Fanadihadiana entin'ny Iazarandriana Atoandro. Asa tselika izay madika ny fitadiavana ataon'ny olona eny amin'ny manodidina ity fasam-bahiny ity Anjanahary ity rehefa voalohan'ny volana Novambra sahala amin'izao. Manana asa fanao amin'ny andavanandro izy ireo, saingy rehefa andro tsy fiasana
indrindra fa akaiky mifankalazana amin'ny fety maty 2 na 3 andro ao aorian'ny fiandohan'ny volana sahala amin'izao dia manararaotra amin'ny karama manadio fasana manodidina amin'ny 7 arivo ka hatramin'ny 2 alina no azon'ireo mpanadio amin'izany. Maka rano zay dia mitondra voninkazo-n'ilay patron dia manadio fasana dia meno vola. Premier novembre ohatran'ny izao ihany dia indraindray hoe ohatra zao androany zoma dia sabotsy dia lahady dia mbola misy be da be ihany 45 zay zao nany ny azoko androany. Ity zao 50 000 isam-bolana no anaovako an'ity. Isaka ny fasana ray mamboly voninkazo dia mamafa azy manadio. Fahatsiarovana izay ny tena antony mahatonga ny olona natra voninkazo rehefa andro sahala amin'izao. Manazavy ity rem-pianakaviany ity. Fasanay efa ela be raha jerenao ny daty nanaovana fasana dia ngamba hitanao fa efa ela be mahitsy. Asiana androany ho an'ny razana rehetraletra ho ny fête des saints izay no nanaovana azy androany aloha. Fa raha zany akoatran'izay dia manatitra voninkazo zay rehefa anniversaire-ny daty naterahan'ny le ray aman-dren'ilay Lobomandry any. Etsekilan'izay dia manana ny tantarany ihany koa ity fahasambaina Tsanjanahary ity. Samy manana ny fahalalany sy ny fomba fisainany ny olona sy ny fianakaviana tsirairay mikasika ny maty sy ny manodidina azy. Mbola miatra hatramin'ny androandroany ireo finoana sasany. Raha tamin'ny fotoan'andro zao ny olona rehetrarehetra teto raha mahatsiaro tena fa lehibe dia nahita an'ity toerana ity. Nisy vitsika amboty ao, vitsik'ambo. Dia eo zany le lavaka vitsika. Dia rehefa isaky ny 1er novembre zao zany dia masoko mbola tsy nahita fa zareo izay mpiasa eto zany mahita an'le fanano mivoaka. Raha ny fanazavana azy teny atoerana dia manodidina 12 hektara ity toerana ity ary efa manomboka ho feno amin'izao fotoana izao. Amin'ny mahafasambahiny azy anefa dia saika eny avokoa no milevina ireo vahiny rehetra mamony ainy eto amintsika. Tokony heverina araka izany ny tadiavana toeran-kafa anaovana fasambahiny vaovao eto an-drenivohitra satria efa tena toerana tsy zarizary ny andevenana ireo razana tsy misy paka na fosy commune eny atoerana. Pejy hafa kosa indray kely sisa dia vonona raha ny voalohan'ny volana septambra teo tokony hivoaka ilay passeport misy puce électronique fantatra fa niemitra tamin'ny faran'ny volana novambra izao izany tsy hamoaka passeport biométrique ny eo anivon'ny sampandraran'ny polisy misana ny fanomezana izany ny 12 ka hatramin'ny 24 ny volana novambra izao raha tsy misy antony manokana mba ho fanamorana ny fanaraha-maso ireo olona mivoaka eny ivelany amin'ny fanarahan'ny volana izao. Araka izany no fantatra fa hivoaka voalohany ny passeport misy ny puce électronique voalohany eto amintsika tsy niova fa toy ny teo aloha maharitra 2 andro izany anefa ny fanaovana ny passeport izay ary mitentina $9 ihany ny fanaovana izany fanampanazavana. Le passeport vaovao izay avoakantsika malagasy le passeport électronique. Mametra-panontaniana ihany nareo hoe naninona mbola tsy mivoaka efa nisy ny daty navoaka hoe voalohan'ny volana septambra tokony hivoaka izy iny. Hatramin'izao anefa dia hitanareo fa mbola le passeport taloha ihany no avoakanay. Ny antony dia tsotra ihany ny fitaovana rehetra efa tonga, ny passeport efa tonga fa rehefa noho ny fametrahana an'ireo fitaovan'ireo dia hita fa ny ilaina ny fanitarana ny toerana tokony hipetrahana zany dia mbola nanao an'izay fanitarana izay amin'ny toerana ametrahana an'ireo fitaovana rehetra fanaovana an'le passeport électronique. Dia faharoa antony faharoa ihany koa ao anatin'izay fanamboarana fanitarana trano izay dia atao anatin'ny fanarahana amin'ny orinasa izay mametsika an'le passeport naovana fanarahana amin'ny famezana le passeport électronique dia ao anatiny koa fanatsarana ny toerana fangatahana passeport ho an'ny public zany dia tafiditra ao anatin'izay. Noro asy roa zany dia somary nitarasoka kely ny famoahana ny le passeport électronique. Mba hanafainganana an'izay asa izay dia nisy fepetra tsy maintsy ho raisin'ny ministeran'ny filaminana anatiny miato zany atona kely ny famoahana passeport manomboka ny 12 novambra ka hatramin'ny 24 novambra 2024. Ny antony mba voalazako teo dia hanafainganantsika ny famoahana le passeport électronique
dia aorinan'izay dia verina fa hivoaka amin'izay ny passeport voalohany. Fa momba ny trangam-piarahamonina indray namony any tao anatin'ny fasahirana tanteraka i Saida Kely zaza vao 5 volana eo izy ary tsy manan-kialofana ny ray aman-dreniny eny amoron-dàlana ny Manjakaray izy midimy mianaka ireto natory tamin'ny alina mitaona entana ny rainy rehefa atoandro entina ivelomana orana nirotsaka omaly alina no antony ahafaty ny fianakaviana kely ity nangatsiaka ity fianakaviana kely ity tsy nazaka izany ilay zaza fa nampahazavana. Sapa mba malahelo anazy manara-maso anazy eto amin'ilay vola eto azinao dia mama nanao taratasy be mazy dia mba misy mame vola dia za mba mijerijery anazy eto le zareo zany matory an-tsena dia problème zareo zany tsy mana-trano dia zay mangoraka afaka manome dia mama mbola nanao taratasy ary be mazy dia izy avy lavitra ndray avy amin'ny Fianaratsoa dia ndray Manjakandriana ny vadiny dia izy efa mianaka kely zany dimy mianaka zany eto matory dia manao porte karaha mamitotoany entana ny asany zareo dia mety le oran'alina angamba nentina nahazo ale zazakely eto foana zareo matory fa zareo tsy mana-trano dia zay mangoraka mamy andry zareo dia teo zany nisy ohatrany hoe problème famaliana kely nanamboatra ny vata zany ohatrany hoe 40 000 hono miaraka amin'ny vata dia nitenitenenin'olona teo le vehivavy dia laza. Very fanambola velona ny rainy Saida ny reniny efa nandeha namonjy sahady ny fikarakarana ny taratasy rehetra amin'ny fandevenana azy tamin'ny fotoana nandalovana teny mitaraina hatramo mponina sendranay fa navata isan'ny nofo mangatsiaka ny Saida azy mbola novarotana tamin'izy ireo 7,000 ariary. Tao anatin'ny 12 taona ny foronana tsy nitsahatra ny nanao asa sosialy ny fikambanana atao autodinika 3G Angara nanolotra fahatsiarovana sy fankasitrahana anireo tanora afaka fanadina mpanjakana CEPE miisa 20 BEPC miisa 9 ary baka miisa 7 tamin'ny taona 13 izy ireo androany fanampanazavana. Reo afaka fanadinana mpanjakana CEP BBC baka dia tsy adinonay lalandava zany isa-taona fa mampahery sy mampirisika ny ray aman-dreny mpianatra zay ka amin'ny alalan'ny fanoloranay mari-pahatserovana sy loka ho an'ireo ankizy afa-panadinana no ataonay androany zany tamin'ity moa fanadinana misonga miakatra foana indrindra CPE zany fa ny baka notra nita satria tamin'ny taona ny baka 12 ka ny ataonay zany mampatonga anay manao ny isa-taona mampirisika ny ray aman-dreny mpianatra anohy ny fianarana ny zaza fa tsy hijanona hoe CP dia lasa mivarotra na lasa mandeha miasa na lasa makaiza ampanentana ny ankizy ihany koa hoe ay misy voka ny zavatra ataoko rehefa manao zavatra tsara aho dia tsy adinony zanabahoaka zay. Andro tsisy fiasana ny andro voalohan'ny volana Novambra ho an'ireo sady tsy mandeha mamangy fasana sy manatitra voninkazo eny amin'ny fasana no satratra ny asa nandritra ny herinandro lasa. Andro fakanaina sy fialamboly ny toy izao maro ireo misafidy ny eny amorony anosy anaovana tsipika nety be sy lalaovana biarana babifota fanadihadiana nataony Ildasinjo. Tsy isan'andro no manana fotoana lava toy izao anararaotana analana sy lalaovana na dia intelo mifanesy azy izay no tsy niasana ny andro zoma. Eto Anosy ambom-piaonan'ireo mpankafy ny taranja tsipika nety be androany. Samy miaona ety avokoa ireo mpitiny sy mpilalao teo aloha tsy manam-potoana anaovana izany intsony na ireo mandany andro tsy hiasana amin'ny fanaovana baolina araka ny fiantsoana ity lalao ity mahazatra. Toerana mandalovana matetika zany dia rehefa mandalo dia mijery zay fotsiny. Milalao ihany ka, milalao ihany fa rehefa efa mahay be dia mba mijerijery aloha. Tena tia baolina mihitsy ako. Dia mpanao baolina taloha. Dia tia baolina dia zay. Manao tsy milalao tsony? Efa tsy manam-potoana zany. Misy antony manokana ve ny androany hoe hieto ianao amin'izao? Raha vao misy fotoana fotsiny dia mijery baolina foana ny fialam-boliko.
Tsy olon'olo-poana ireo mpilalao pétanque eto Amoron'Anosy. Maro tamin'izy ireo no efa nisedra sehatra avo sy manantena ny mbola ioatra izay efa vitany hatrizay. Teto ohatra, efa nisy ny niraraka teo amin'ny atsasadalana tamin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ary teo amin'ity toeran'ity ihany koa no nivoaka ny faharoa tamin'ny fiadinan'ny atsasadalana tamin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara teo aloha. Mba ambiansa le izy aloha milalao kely mahafanalana azy. Weekend koa ny andro dia mba manalanala. Efa tsapanay afaka mifanandrina amin'ireny. Efa nisy tonga hatrany lavitra indrindra taminareo? Nisy nahazo championnat de Madame mihitsy ny mpilalao eto. Misy maty final, efa tena hitan'ny olona rehetrarehetra any amin'ny ambonimbony any. Maro kokoa noho ny mahazatra ny mpilalao sy ny mpankafy, ny lalao tsipy kanety be no tonga teto Amoron'Anosy tamin'ity voalohan'ny volana Novambra ity. Nisy kianja efatra no faritana manokana teny an-toerana, maro kokoa noho ny andavanandro ireo mpilalao sy mpankafy. Tetsy ankilan'ny mpanao tsipy kanety be, kilalao hita ho nanerana ny tany malalaka ny Moron'Anosy ihany koa, ny baby foot sy ny billard. Pejy ny fanatanjahantena kosa indray fahombiaza maromaro no azon'ny ekipa pirenena malagasy mandritra ny fifanitsanana hiatrika ny amboara iran-tany atao any Angletera amin'ny taona 2024 eo amin'ny taranja baolina lavalava. Efa nandresan'ny Pologne Madagasikara ary mbola mandresan'ny Sri Lanka ihany koa tany amin'ny taniny. Tsara ny toerana niakatra ihany moa ny ahavo ny teknika ny makia ny Madagasikara ary atsika vetivety ny famtinana lalao ny onana tamin'ny makia sy ny Sri Lanka. Mamokatra tsara ny ekipa pirenena malagasy resin'ny makia de Madagasikara tamin'ny isa 7 no 12 ny ekipa pirenena indianina tamin'ny lalao natao omaly tao Sri Lanka. Esetelo no tafitan'ny malagasy ary totosan'ny transformation ny iray tamin'ireo raha toka penalité efatra kosa no tafiditra zareo mpampiantrano. Tsy afananoatra firy ny karana mpampiantrano teto rehefa mafy ny tsindrina Tondry José sy ny namany. Neky izany ny kapiten'ny ekipa pirenena indianina. It was a good game of rugby, very fast and boys played well. And it was a new experience. Sarotsarotra ihany, lalao tsara iny ary aingana dia aingana amin'ny malagasy teo amin'ny fomba filalao. Tsara ny fomba filalaon'ny ekipa pirenena malagasy ary ny hafainganana sy ny hafetsifetsen'izy ireo ny tena nandreseny anay. Na izany na tsy izany, tena lalao mahafinaritra ary lalao tsara iny niaonanay tamin'ny ekipa pirenena malagasy. But unfortunately we couldn't pull it out, the Madagascar team, with our plan. Ity kianja eto Sri Lanka ity ve no tena nazahoan'ny ekipany José Aina sa ahoana? Fa hatreto fandresena trano no norombahan'izy ireo. Efa resin'ny makia de Madagasikara ihany koa i Pologne izay larana fa 20 maneran-tany izay mety hitotonga natao aorian'ny andresen'ny makia sy farany teo. Ny valy ny ezaka rehetra natao ny mpanazatra ny ekipa malagasy taorian'ny fionana tamin'ny Sri Lanka omaly. We are very happy to win this match. For me it's a surprise. Faly be izay nandresy tamin'ity lalao ity. Ho manokana, somary surprise ihany le izy satria voalohany aloha tena ekeko ny fahaizany ekipa ny Inde. Tena ekipa tsara ny ekipa nifandona taminay androany ary nijerena tamin'ny internet raha teo ny fomba filalaon'izy ireo ary tena ekipa tsara. Faly be izay satria tratranay ny tanjona tamin'ity fifanitsanana ity. Isan'ny mbola iaona amin'ny makia ary sakana tsy maintsy dingan'izy ireo raha tiana ny andray anjara amin'ny mondial 2022 any Angletera ny ekipa pirenenan'ny Kenya, Namibia ary Zimbabwe izay efa samy mondialista avokoa. Amin'ny 9 Novambra izao no fantatra fa hiverina eto an-tanindrazana ny makia. Tapitra tretiny fotoana ny vaovao eto amin'ny Cool FM sy ny Cool TV mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.